dia mbola fifaliana lehibe ho ahy indray no miaona amintsika ao anatin'ny izao toroteny izao mety tsy mifankahita mivantana isika fa ny feoko no enonareo any ary ianareo kosa dia manaraka tsaka ny sandavany izao fandarana izao dia miaona ihany tsika zany ao anatin'izao serasera-pifandraisana amin'ny alalan'ny teknôlôjia moa dia misy tombontsoa lehibe mihitsy raisin'ny olona tsirairay avy naizanaiza toerana misy anao dia afaka miampita any aminao any ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra, afaka mandray tombontsoa manokana mihitsy ianao na dia any ampelezana ny lavitra any azy ianao dia afaka mandray zao toroteny velona izay orenesinao izao eto amin'ity onjabeo ity. Dia andre ten'Andriamanitra indray ary tsika amin'izao fotoana izao mba fampahirezana ho antsika famelombelomana, torolalana ary mba hitezanantsika ihany koa amin'ny fahamarinana. Melohany andrenesana ny ten'Andriamanitra, Jesosy moa nefa niteny hoe na inona nataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anarako izany ka dia anondrika ny lohantsika isika dia hivavaka minitra vitsy. Raha eoamideranao indray zay raha mbola menao fotoana afaka fampahirezana eto amin'ity toerana ity eto amin'izao onjam-peo izao. Andriamanitra, za dia fitaovana ihany tsinotsinona fa ianao hanamarina ny teny ary tondra famelombelomana ho an'izay reraka. Raha ny mangatsika ho amin'ny fanahy reradreraka ary tondra fiainana be dehibe any amin'ny tsirairay avy, tondra fanafahana ny teninao, tondra fanasitranana, balsama, tondra ihany koa fankahirezana ho an'izay rehetra trotraka, izay rehetra mamoy fo, izay rehetra diso fanantenana, izay rehetra very hevitra fa olana magaga tsy takatry ny saina ny teninao Andriamanitra. Miasafana masonao voninahitry ny anaranao ary tsy verina maina foana any aminao ny izany teninao zany Andriamanitra raha tsy efa ambinina tamin'izay nampaneranao azy ary natanteraka tokoa izay sitraka ao. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ia dia maki ten'Andriamanitra avy hatrany ery sika amin'izao fotoana izao ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 7:20 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:20. Filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 7:20 dia ny 9:20 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa Jesosy, inona no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny lalivay izy izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba ny telo ny famarana, mandra-pahazo ny lalivay azy rehetra. Ary nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra Jesosy sady nandroso ankany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray tamin'ny tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana ary ianareo mijanona eo alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe tompoko voay izahay, dia amaly izy ka anao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo, ary amin'izany ianareo dia anao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny an-dalambe anao izahay, fa izy teny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na avitaiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isy ny fitoamanina sy ny fikotro anify raha mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka any ivelany. Ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy ny ao aoriana ho ao aloha ary misy ny ao aloha ho ao aoriana. Tamin'izany andro izany dia tezitra indrindra. Tamin'izany andro izany indrindra dia nisy fariseo sasany nanao taminy hoe mandehana ianao ka mialahy eto fa te hamono anao Heroda.
Fitsika anankiray zany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Hébreu, tenin'Andriamanitra mifameno ihany ireo a. Hébreu 2:2. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay zavatra efa rentsika fandrao izy fotoana amelantsika izany votsotra. Fa raha mafy ny tezana ampilazaina ny anjely ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana sy ny tsy fankatoavana rehetra, ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika. Ajanontsika hatreo a ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika tao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Luka teo a, dia mahita zavatra maromaro tsika ao a izay miendrika fanontaniana izay napetraky ny mpianatra. Jesosy tokoa mantsiriavana dia nifidy ny 12 lahy izy mba hiara-miasa aminy, tahaka ny mpiara-miasa rehetra, tahaka ny amin'ny orinasa, tahaka ny any amin'ny fiasana maro isan-karazany, dia mila ekipa, mila olona izay miara-miasa. Dia hitantsika tsara fa amin'ireny orinasa ireny misy ny atao hoe directeur général, dia misy ny secrétaire, dia misy ny mpiasa tsotra izay hirakiraka. Tahaka izany ihany koa tamin'ny andron'i Jesosy a, hiaraka tamin'ny reto mpianatra 12 lahy reto izy izay nofidiny a. Izany manam-porofo fa tsy vitan'ny olona irery a ny mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, fa tena tsy maintsy mila fiara-miasa. Jesosy dia nanana olona maromaro izay niara-niasa tamina, dia zanak'Andriamanitra azy izy a, tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, manana fahefana azy ny zavatra rehetra, dia nila fiara-miasa Jesosy. Tsy vitan'izay fa nanana mpiara-miasa 70 lahy ihany koa izay nofidiny, ny rahana tsiroroa ihany koa ireo a, andeha hitory ny filazantsara. Rehefa nandeha ary ny fotoana dia nisy eritreritra nitsofoka tao amin'reto mpianatra reto a. Rehefa nampianatra Jesosy, rehefa nanomboka nitondra rivo-baovao izay nentin'ny fanahy masina, izay fivavahana hafa kely mihitsy satria tsy mitovy amin'ny fivavahana rehetra izay nentin'reto fariseo sy sadoseo reto a, izay fivavahana izay tsy atsapana ny herin'Andriamanitra, tsy atsapana fanasitranana, tsy ahitana fahagagana, dia fivavahana izay mandeha routine fotsiny araka ny fitenenana hoe ohatry ny efa mahazatra, mandeha fotsiny makany am-piangonana dia tsy matsapana inona na inona, fa dia tahaka ny hoe adidy sy mba te ho deraina sy te ho hitan'ny olona fotsiny a. Dia toy izany ny zavatra nataon'reto fariseo reto, nefa dia mpitondra fivavahana, mitarika ny olona hivavaka anatona an'Andriamanitra. Tsy izay kosa nefa nentin'i Jesosy, fa nitondra rivo-baovao mihitsy izy a, fivavahana tena izy. Ary raha milaza ny tenin'Andriamanitra izy a any amin'ny filazantsara soratan'i Jaona 4:4, dia vakitsika manomboka amin'ny 9 fa eo amin'ny 9:220 a, dia laza tamin'ilay vehivavy Tosikara Jesosy hoe ianareo izy izy mivavaka amin'izay tsy fantatra reo, fa izay kosa mivavaka amin'izay fantatra satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Izany hoe ny tianambara amintsika ry havana dia izao, Jesosy zany dia nafantatra tsara izy fa tena ilain'ny olona tokoa ny famonjena, ilain'ny olona tokoa ny famonjena, ary misy ny atao hoe olom-bovonjy, olona afaka, olona voavela heloka. Izany no zavatra nambaran'i Jesosy a tao anatina toriteny izay nataony, ary dia nisy fanontaniana mipetraka tao amin'ny mpianatra, nisy etaeta tao amin'izy ireo hoe tompoko, moa vitsy va no vonjena. Izany hoe tena natsapa zavatra vaovao mihitsy zany reto mpianatra reto, hoe tena hafakely mihitsy ny fampianaran'i Jesosy a, hafakely mihitsy ny fomban'ny fanahy masina rehefa miasa amin'ny fanahy masina, dia tena manova olona tanteraka. Dia Jesosy a nandrehan'ilay fanontaniana izay napetraky ny mpianatra, toa fanontaniana sarotra valiana ihany zany raha ny tena marina, raha ohatra ka hoe tamin'ny andron'ny fariseo, satria toa tsy voavaly ny fariseo zany hoe hay ve toa misy koa zany olona vonjena, olona afaka, olona voavela heloka zany, fa ngamo tsy rehefa mivavaka dia fa samy ho any an-danitra daholo e. Kanefa ry havana malala, tiana ny manambara amintsika fa dia tena tsofoka tao amin'ny mpianatra zany etaeta
nametra-panontaniana tamin'i Jesosy mihitsy izy ireo satria mba tian'izy ireo no hoe tena te-hatsapa ny famonjena marina, tian'izy ireo no tena te hiditra ny fanjakany lanitra marina, tena hoe anana antoka mihitsy zany raha miala eto amin'ity zao tontolo zao ity tena hoe hiditra any amin'izany eto hoe fanjakany lanitra na zany hoe paradisa izany. Ry havana malala, tiana ny mampafantatra antsika fa tena tokony afantatra tsara tsika, tokony alala fa tena misy tokoa zany eto hoe lalam-pamonjena izany. Ary isaorana an'Andriamanitra fa misy an'izao onjam-peo izao ahafahana manambara amintsika, tsy hafenina amintsika fa abaribary ny fahamarinana, lalam-pamonjena marina, mety mametra-panontaniana ihany koa angamby ianao amin'ny tenanao manokana zay tsy lazainao amin'ny hafa, tsy lazainao amin'ny rahalahinao, tsy lazainao amin'ny vadinao andefimandrinao aza, tsy lazainao amin'ny zanakao, akory aza izany mety mametraka fanontaniana anao, mety misy fanontaniana mipetraka ny anatinao any hoe move tena mba tena makany an-danitra tokoa zao lalana alehako izao, move zao toerana misy azy zao tena azo antoka tokoa tahaka an'ireto mpianatra reto teo anatrehan'i Jesosy, satria fantany mantsy fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, mafantatra ny zavatra rehetra ary dia nanararoatra izy, nanararoatra mihitsy izy hoe tena mety hain'i Jesosy zao mamaly an'izany fanontaniana izany hoe movitsy ve novonjena. Ianao ihany koa ry havana tena mandre an'izao fanamafisam-peo amin'izao onjam-peo izao, aoka ianao hanararoatra, andinika fa tena saripady mantsy ny fanahy ry havana ary tsy azo anaovana vinany, tsy azo anaovana tsy kilalao ny famonjena fa mila mafantatra tsara mihitsy tahaka an'ireto mpianatra reto hoe tena voavonjo marina ve sa manahoana, tena manana antoka marina ve raha ikipy ny masonofoko ka andeha hiampitany amin'ny fiainana mandrakizay any akoatra, hiampitany akoatra move tena voavonjo marina, move tena ho any an-danitra marina zao lalana misy zao lalana alehako na zao toerana misy azy zao. Ry havana malala, ahoana ka iny fanontaniana, ahoana ny valim-panontaniana zay navaliny Jesosy an'ireto olona ireto. Laza tokoa Jesosy ry havana fa tsy niteny izy hoe vitsy na maro tokoa novonjena, fa namaly Jesosy mana hoe izao aminareo hoe misese hiditra mivaravarana ety, fa hoy izao aminareo maro no mitady hiditra fa tsy ho afaka. Zany no valim-panontaniana nambarany Jesosy ry havana, misese ozy izy hiditra mivaravarana ety. Manahoana moa le varavarana ety? Le varavarana ety dia mazava amintsika tsara fa tena makatoy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe tena misisika mihitsy, zany hoe raha misaina ny maha-olombelona dia toa tahaka ny tsy vita, toa tahaka ny teriterena ny olona anankiray, ohatrany misy fiainana teriterena zany, ohatrany hoe voafefe, tsy afaka manao zay tena sitrapon'ny tena manokana, tsy afaka manao zay daniny kibo, tsy afaka mandeha amin'ny filany nofo, fa tena misy fepetra mihitsy. Zay tokoa ry havana ny lalan-danitra, tena misy fepetra ary tena ety tokoa ny lalana makany amin'izany fiainana mandrakizay zany. Ary zay mahatonga an' Jesosy eto miteny manao misese. Angamby ianao mety efa nisy fotoana tara bus na mifanezika tamin'ireny bus ireny fa tena enjana mihitsy, raha vao tsy misisika ianao dia tena enjana mihitsy ary dia taraiky ianao tratralina raha vao tsy misisika miditra, manararoatra mandeha misisika miditra ao anatin'le bus. Dia tahaka izany ihany koa lazainy Jesosy eto fa misy ny atao hoe varavaran'ny lanitra, misy ny atao hoe varavaran'ny lanitra, ary mbola mivoa zao varavaran'ny lanitra tsika miteniteny zao, mbola andro ny fahasoavana zao ry havana. Ahoana moa zany andro ny fahasoavana zany? Zao no mbola afaka manararoatra, zao no mbola afaka mihavana amin'Andriamanitra, zay le andro ny fahasoavana zay, tena mbola afaka mihavana amin'Andriamanitra. Ary dia misese ozy izy hiditra varavarana ianareo, fa hoy izao aminareo maro mitady hiditra fa tsy ho afaka. Ry havana, be dehibe nge ny olona mitady hiditra fa tsy afaka, be dehibe ny olona zay sarotsaromana na dia mifivavahana azy, be dehibe ny manao rakitra be dehibe any am-piangonana, be dehibe ny manao asa soa, be dehibe ny hoe mandray fanasany tompo, manao anitsy, manao androa, kanefa ry havana tsy zany ny tena hoe vaindohan-draharaha ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy ny tena hoe vaindohan-draharaha dia ny antsoina hoe famonjena, ny antsoina hoe famonjena, araka ny etaetan'ireto mpianatra reto hoe tena ilaina tokoa ny famonjena alohan'ny zavatra rehetra, ary mila misisika mihitsy
tady an'izany famonjeny zany ry havana tsy ratsy raha hoe manohana ny asan'Andriamanitra ianao tsy ratsy raha manome vola manatotana vola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao tsy ratsy ihany koa raha fa vita batisy ianao mandray fanasan'ny tompo kanefa tsy ampy zany fa ilaina mihitsy ianao a mandray ny famonjena mandray ny fahasoavan'Andriamanitra matsapa ny herin'Andriamanitra ary zany herin'Andriamanitra zany a dia manova ny fiainana tanteraka mitondra famonjena ny famonjena ry havana raha zavaina amintsika dia zao fanafana amin'ny fahotana olona afaka tamin'ny fahotana no atao hoe olona voavontsy olona natsapa tena fa mpanota izy teo aloha ary no ny herin'Andriamanitra zay voarainy a dia lasa olom-baovao izy a na olona voavontsy olona matsapa ny tenany hoe vaovela heloka ary tena misy mihitsy ny atao hoe fifalian'ny famonjena ry havana rehefa voavonjy ny olona anankiray a afaka tamin'ny fahotana ohatra afaka tamin'ny lainga afaka tamin'ny fitenenan-dratsy fijangajangana alatra ny fitaka ny fisotrotoaka fitorohana zava-mahadomelona ny favetavetana afaka tamin'ny faniratsirahana ray aman-dreny afaka tamin'ny tsotsoka hoe tsy fahamarinana rehetra satria misy mantsy ry havana ny olona zay mety tsy mijangajanga mety tsy miteny ratsy fa mety hoe misy tsy fahamarinana zay ataony any am-piasana any eo amin'ny toeram-piasana dia misy ny fiainana tiatia kely mangalangalatra kely tsy fahamarinana zany ka ny olona voavonjy dia olona nafahan'Andriamanitra nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana dia afaka tamin'izany izy ary rehefa voavonjy ny olona anankiray a hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia 3:30 a dia vakitsika manomboka eo amin'ny 9 fa Deutéronomia 3:30 dia ny 9 fa 7:20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ianao ry Israely iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehova ampinga amin'ny famonjenanao sy sabatry ny fahalebiazanao ho hita mpandainga aminao tokoa ny fahavalonao ary anitsakitsaka ny fitoerany avony ianao sambatra ianao ry Israely iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehova eto zany ry havana dia hita mihitsy hoe tena misy fahasambarana ao anatin'ny olona anankiray a zay voavonjy ary volazan'ny ten'Andriamanitra fa rehefa voavonjy ny mpanota anankiray any amin'ny Luka 5:17 sy ny 10 misy fifaliana lehibe any an-danitra ozy ny amin'ny mpanota ray zay mibebaka ny amin'ny olona anankiray zay nandray famonjena marina zany dia misy fifaliana lehibe any an-danitra ary ny amin'ny 5:10 amin'ny Luka amin'ny 10 amin'ny Luka 5:10 ihany dia milaza fa misy fifaliana lehibe ozy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra zany hoe na dia ny anjelin'Andriamanitra zany dia afaka mifaly ve ny anjelin'Andriamanitra mba afaka mifaly ihany koa mba afaka miravoravo inona tokoa moa mampifaly an'ireo anjely ireo mifaly izy ireo satria tanteraka ny planin'Andriamanitra tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra mantsy ny planin'Andriamanitra voalohany indrindra eo amin'ny olona dia mba tongavan'ny olona ao amin'ny fibebahana andraisan'ny famonjena zay efa vitan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ry havana malala tena namaly Jesosy hoe miseseho izy tady an'izany famonjena zany ny fitadiavana famonjena dia ny fanajanonana zay mety ho zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iny mantsy le fandehanana amin'ny lalana malalaka ne iny ianao le tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao le miziriziry amin'ny hevitrao ianao le mandeha amin'ny sitrapon'ny tenanao manokana mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra nefa ka raha tiana ny andray ny famonjena dia mila mibebaka mila mamaky ny tenin'Andriamanitra mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mila ihany koa mahafantatra an'Andriamanitra Jesosy dia nivavaka ary mivavaka zay nataony Jesosy ao amin'ny Jaona 7:7 zao izy Jesosy ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady ray zany hoe ny fahafantaranao an'ilay Andriamanitra marina fahafantaranao ny herin'Andriamanitra ary ny fampiaranao an'ilay izy eo amin'ny fiainanao dia atsapanao an'ilay toa hoe famonjena na le hoe fiainana mitoetra ao anaty ry havana io fiainana io mantsy dia mitoetra ao anatinao aloha voalohany indrindra ianao aloha matsapa ny fiainana matsapa fiovana matsapa fahasambarana matsapa fifaliana dia rehefa aveo miparitaka amin'izay le fiainana zay mahatonga an' Jesosy hoe ianareo zay efa nahazo maimaim-poana ozy dia mizara maimaim-poana zany hoe
rehefa natsapa zany ianao famonjena de tsy tokony angina fa tokony izara, tokony hitoroteny, tokony hanambara. Tahaka izany nambaran'i Jesosy eto hoe miseseho izy hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Maro no mitady hiditra fa tsy ho afaka. Lazaiko taminao teo hoe maro hoan'ny olona zay sarotsaromana any amin'ny resaka fanaovana didy le resaka. Sarotsaromana any amin'ny fandoavana vola be. Sarotsaromana any amin'ny fitondrana resaka anarana na titre na etikety hoe zay ne dekone, zay ne katekiste, zay ne fampiandry, zay nefa lohandohany ao fiangonanao hoe sarotsaromana amin'izany izy kanefa tsy zany mihitsy. Valiteny nambaran'i Jesosy a raha laza izy namaly ny tenin'reto mpianatra reto hoe moa vitsy ve no vonjena sa manahoana. De zay no nambaran'i Jesosy miseseho izy hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa maro mitady hiditra fa tsy ho afaka. Maro tokoa ny riavana amin'izany andro zany ny olona zay tonga eo amin'ny vavahadin'ny lanitra ary miendrika faminaniana ity teny nambaran'i Jesosy ity. Maro no mitady hiditra fa tsy ho afaka, zany hoe eo amin'ny vavahadin'ny lanitra zany a de misy olona maro be tsy tambo isaina. Asa misy firy angany ny olona ao anatin'ny ray andro no maty. De hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Hébreux 7:7 ny direction le fanahin'ny olona. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ozy izy ary aorian'izay a de isy fitsarana. Zany hoe vao maty zany ny olona tonga de mijoro eo amin'ny vavahadin'ny lanitra izy ary mitsofoka ao an-danitra ao de ho tsaraina izy. Tahaka izany zany ny zava-misy hoe be dehibe ny olona, be dehibe ny olona raha mbola eo amin'ny vavahadin'ny lanitra fotsiny aza de efa tsy tafiditra izy satria manomboka eo mantsy le fitsarana. Isy anjely ijoro eo a de ho hita eo ianao raha madio ny fitafim-panahinao na maloto. Maro Jesosy mitady hiditra, zay koa mba ampidiro, zay nefa vita batisy, zay nefa nandray fanasan'ny tompo zay nefa navita zavatra maro tao amin'ny tranon'Andriamanitra zay nefa zao zay ne paster zay ne mopere, zay ne masere, ampidiro zay. Misasana mety anome vola be misy ty misy vola be ampidiro zay. Zany lazain'i Jesosy de maro ny olona mitady hiditra izy fa tsy ho afaka. Ianao ry havana, manana anjara ianao, manana tombontsoa manokana ianao. Zao ny androm-pahasoavana, zao ny andron'ny fahasoavana, mbola afaka tena mandiny tena lalina ianao hoe tena voavonjy ve asa tsy, mbola afaka tena manamboatra ny fiainanao mihitsy ianao, mbola tsy tara ianao hoe zay isan'ny velona de misy fanantenana ozy ny tenin'Andriamanitra. Ianao zay mbola velona io, ianao zay mbola miaino atsara io, ianao zay mbola mandre toroteny io, mbola afaka manamboatra ny fiainanao ianao, mbola afaka manara-roatra ianao miavana amin'Andriamanitra. Afaka mandray ny rahan'i Jesosy ianao anadio ianao amin'ny fahotanao rehetra, afaka mibebaka ianao ry havana manenina ny amin'ny lasa rehetra. Zay mantsy le fibebahany alahelo araka an'Andriamanitra hoe tena nanenina mihitsy ny amin'ny fahotana lasa rehetra ary mahatsapa mahatiantoka mihitsy azy ny amin'ny fotoana lany rehetra tamin'ny fahotana. Matsapa mahatiantoka ary zay mahatonga ny epistily nosoratan'i Petera milaza manao hoe ampy zay ny andro lasa zay nandehanantsika tamin'ny favetavetana, tamin'ny fanompo-tsampy zay fady indrindra, tamin'ireo zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe misy fanenenana mihitsy zany. Ka zao ry havana ny fotoana zay mbola ahafahanao miomana aza miandry efa potomoton'ny fahafatesana. Nahita olona anankiray ary havana voahiraka tany amin'ny toerana anankiray andray andro zay hoe ampibebaka olona anankiray, olona efa eo am-potomoton'ny fahafatesana izy io ary dia anisy sazofamma moa teo saika anisy seroma azy le rangahy zay izy io de mpisotro toka sady mpijangajanga. Fa ino izy ianao zavatra niseho teo eo am-potomoton'ny fahafatesana, segondra farany, minitra farany tsy ataperan'ny ainy tonga tao amin'le trano izay de le sazofamma moa tsy hoe manambanimbany azy fa ilaina ny dokotera miara-miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra reny. Fa zao no izy rehefa niala ny enina le sazofamma nitady ny toerana asianan'le fanjaitra anaovana an'le seroma zany de ohatrany tsy tafiditra tsony fa ohatrany miverina le ohatrany tsy mety niditra tsony le seroma de ohatrany taraina be amin'izay le rangahy io rehefa avy hoe tena maty aho hoe marary aho hoe zay foana ny tena verimberina. De avy eo moa zay nomena fotoana minitra vitsy ampibebaka ny rangahy io fa lazaiko marina aminao fa tsy nainy bebaka tsony, tsy afaka nandamina amin'ny fiainany tsony izy, tena
tara loatra ary rehefa taoriana kelyn'izay moa de maty izy rehefa avy eo ry havana zao ny ianao mbola afaka mibebaka zao ianao mbola afaka matsiaro ny lasanao rehetra mbola afaka mifona amin'Andriamanitra ianao ndra ny Jesosy mbola miteny tsara lavitra mbola afaka anadio anao fa tsy amin'izany andro zany ianao ve voiomana de hoy Jesosy hoe tsy fantatra ianareo na avitaiza be deaibe nge ny olona mety hiteny amin'izany fotoana zany tompoko voay izay amin'ny andininy fa 520 voay izay ozy tompoko voay izay mandondona dia mahaly Jesosy amin'izay fotoana izay hoe tsy fantatra ianareo na avitaiza miala amiko ianareo mpanao meloka ry havana malala raiso ny famonjeny zay no azo ambara amintsika ary ianao efa nandray ny famonjena nomenanao ny teny tao amin'ny Hebreo teo milaza mana hoe ataontsika ahoana indray ary mifandositra raha mbola mangetaeta andeha ho any amin'ny fahotana indray ianao raha mbola te andeha ho any amin'ny sitrapony devoly indray ianao dia atao ahoana indray ary ny hamonjy ianao ianao nefa voavonjy efa mivonjen'Andriamanitra nafana tamin'ny fahotana dia zao no izy mareta hatramin'ny farany fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho ny tenin'Andriamanitra vavakantsika amin'izao fotoana izao engane tsy hitondra fitsarana ho anao zany tenin'Andriamanitra zany fa amperitreritra anao lalina hitondra anao eo anoloan'ny fitaratra lehibe andinianao hoe inona ny tsy mety ataoko inona ny tokony ataoko inona ny fiomanana tokony ataoko efa menanao ny torolalana araroto ny fotoana araroto ny andro azo anaovantsoa andro ahafahana mandray ny famonjena baiboly de milaza fa tsy miandro raha mpitso mihitsy ianao vandray famonjena indro ankehitriny andro famonjena indro ankehitriny andro fankasitrahana mibeba raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana misaotra indrindra nahatra ny anao hatramin'ny farany tompo anetahantsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany vavakantsika ray masina tsara indrindra misaotra betsaka anao izay noho ny amin'izany afatra avy aminao zany engany hitondra famonjena ho an'ny tsirairay avy izany hitondra fanafahana ho an'ny olona maro tompo satria tsy sitrako any averezany ny olona eny fa na dia ny ratsy fanazy tsy sitrako any averezany fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona mba ho voavonjy izy misaotra indrindra'Andriamanitra sy tomboka sy zany fanahy masinao monjy fanan'olona maro aperitreritra ny olona mihitsy hoe tena manahoana marina ny toerana misy azy amin'izao fotoana ora sy fotoana minitra segondra izao move efa nandray an'ilay famonjena zay efa vitany Jesosy teo ambony azy fijaliana izy sakosa mbola menahena mangatakandro ianao fanahy masinao andodona azy atonga azy tsy angatakandro fa andray ny famonjena misaotra tompo amen.